Taratry ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fahombiazana izao fitondrana izao ny fisiana fitokonana sy korontana Tsiroa ho ny filohan'ny Confédération des syndicats des agents de l'État malagasy raha noho ny heviny manoloana ny tranga iaina ny mpiasa malagasy. Ny zava-misy ankehitriny raha mitohy izay tsy hitondra fitoniana fa vao maika amikorotana ny firenena izay efa anaty antsana lalina amin'izao fotoana. Zavatra fantatritsika moa zany eto amin'ny firenena misy atsika aloha dia ao anatin'ny ngidiny ny mpiasa malagasy indrindrindrindra ny fahafahana mividy, ny karama, ny fomba fentina mitraité ny mpiasa, zavatra atao amin'ny mpiasa, ny taratasin'ny mpiasa, zany zavatra rehetrarehetra zany dia mety tena tsako no miteny fa hitondra tsy fitoniana goavana mihitsy amin'ity fitondrana ity satria zany ny zavatra misy. Raha tany to kosa mbola mitohy ny zavatra tatakan'izao zavatra zao dia ho hitantsika eo ny vokany satria mihotrika mafy loatra ny bononoka ozy ny fitenena dia mety hitsefotra, mety hipoaka mihitsy. Eto zao aloha dia mbola misitona lakilosy anankiray any anivon'ny primature any. Esory eo an-tsainareo mpitondra any amin'ny primature sy ny rehetrarehetra fa na iolako vy nareo na iolako vato tsy hamelanay mpiasa malagasy ny fanaovana tsinitsinina mpiasa madinika. Manoloana izany tsy tokony lavolefina fa hijoro hatrany manoloana ny fitakian'ny mpiasa malagasy na eo aza ny fanampena-tsofina ataony izao fitondrana izao ho hiatrany ny fanazavana. Ka za dia miteny ho an'ny mpiasa malagasy rehetra manana olana sy manana problème afaka hoentintsika any amin'ny haute cour de justice ny taratasintsika. Eo koa tsika dia afaka mangataka n'izay tompona andraikitra manafina taratasy ho esorina amin'ny toerany tsisy fepetra satria tsy mihaino ny zavatra tenenin'ny mpiasa madinika ianareo. Ataonareo ohatry ny tsinitsinina rehefa miresaka aminareo ny mpiasa malagasy na ny olona mitaraina dia tsara inareo fa misy farany zany zavatra zany. Ary zao zavatra teneniko androany zao dia lakilosy anankiray farany fa mitsoka makany amin'ny tsy fahombiazana izao fitondrana zao raha tany toka mbola mihirimbelona. Ankilany tsy tokony hisy ny faneriterena sy fandrahonana ny mpiasam-panjakana tsy maintsy hiditra anatin'ny loko politika ny mpitondra indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana solombavim-bahoaka izao raha madio sy mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana tokoa ny mpitondra ho hiatrany ny fanionkevitra.